vita somatsara le batisa tamin'ny heriny sorana an' jesosy zany tsy tanjona amin'ny batisa fa dinkana fa betabe ny vita batisa fa avy eo tsisy vomendrika ny fibebahana tsisy famasinana tsisy tahotra an'Andriamanitra anarany fotsiny hoe vita batisa fa le batisa dinkana hirosoana bebe koa ao am' Jesosy fa nitanjona dia tena hoe Jesosy voaforona ao anaty Jesosy hita eo amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro alohan'ny tena andraisantsika ten'Andriamanitra misy manana fanontaniana ve aloha momba ny ten'Andriamanitra ray roa na telo dia avy eo tsika mandray ten'Andriamanitra ho zaraina ray roa telo efatra sa tampoka be tsisy fanontaniana i momba n'le vato velona sy trano fanahy misy micro ve ao azafady alao le sans fil iny le fanontaniako zany dia hoe inona ny différence entre ny vato velona sy ny trano fanahy raha atao petera voalohany toko faharoa andiny faefatra petera voalohany toko faharoa toko faharoa andininy faefatra ohatra zao hoe aminaran'i Jesosy izay hatoninareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho tahaka ny vato velona ho trano fanahy misy mo anankiroa zany reo misy teny anankiroa mifanarakaraka hoe misy iza ny vato velona dia ina ny trano fanahy vato velona fanontaniana mipetraka dia hoe vato velona sy trano fanahy dia ina ny vato velona dia ina ny trano fanahy ny trano fanahy dia ny olona nandray an' Jesosy ny vato velona dia ny olona nandray an' Jesosy ihany koa tsy zavatra samihafa zany io fa ten'Andriamanitra dia milaza hoe ianareo tsy fantatrareo va fa tempolo fanamasina ianareo tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo akoatran'ny hoe vato velona zany akoatran'ny hoe trano fanahy dia mbola misy koa hoe tempoly dia le vato velona le trano fanahy dia le tena le manana an' Jesosy aiza ho aiza ny mety hoe misy manahirakirana kely ianao amin'ny teny io zao zany ohatrany hoe nahitako anazy zao sasaraika any vato velona zany le individuel tsika le ho trano fanahy ndray tsika dia former maison ensemble zany tsika miaraka former maison spirituelle former zavatra amin'ny tontolo fanahy trano fanahy atateraka an'le voalazare amin'ny sadidiko ny le hoe raha misy roa na telo ny vory amin'ny anarako dia eo avoany ohatr'izay zany ohatrany hoe hitako fandraisako alisy ohatrany hoe ny élément tsirairay avy zany tsika tokoa fa en plus n'izay koa tsika rehefa assemblée dia micréer an'le hoe trano fanahy zany hoe rehefa be da be mivato eo dia afaka atsangana ihany koa trano fa nyray ny tsirairay avy koa efa vato tsirairay avy koa zany efa vato efa le tranon'Andriamanitra fa rehefa miaraka koa nrehetrarehetra dia trano fanahy izy zany miaraka eo ny toeran'ny tompo hoe ao amin'izay manana fo madio amin'izay manana fo mahitsy amin'izay miantso amin'ny tompo amin'ny fo madio dia miaraka eo dia eo ny tompo zay lazainy hoe naizanaiza ngonandrona telo amin'ny anarako dia eo afovoany zany hoe mandray roa zany le izy hoe ny anankiray aloha ny tsirairay mihitsy ny trano fanahy ny tsirairay mihitsy ny tempolony fanamasina ny tsirairay mihitsy no vato velona atsangana ho tranon'Andriamanitra fa avy eo ny tsirairay indray avy eo misy fiombonana communion fraternelle misy ataoko hoe fiarahana dia indray iny koa zany mbola tenan' Jesosy Kristy koa iny azo lazaina koa hoe mandrafitra trano fa tsy trano nataon'olona
fa ny zava-dehibe ny tsara ho fantatra zany ny tena fiatombohany fa io moa zany efa fanazavana azy afaka hoe fanazavana azy ihany fa ny tsirairay mihitsy le trano fanahy ny tsirairay mihitsy ny trano fanahy le tsirairay mihitsy no vato velona le tsirairay mihitsy no any tompo aveo izy miteny hoe arafitra koa ianareo le tsirairay io tsinona aveo mandrafitra n'le tenan Jesosy le tsirairay mandrafitra ny tenan Jesosy zay ny tenin'Andriamanitra milaza hoe nareo a na de maro aza de tena iray eo am' Jesosy ary samy isa momba ny teny anareo izy izy sasany maso sasany sofina sasany tongotro zany hoe misy olona mbola tsy hitako mihitsy any fa mandrafitra an'le tranon Jesosy io mandrafitra an'le tenan Jesosy io de zay le iglizy tsy hita maso zay le fiangonana tena le tena izy zay fa tsy le fiangonana anaram-piangonana na le trano fivavahana le fikambanan'olona manana anarana sy rafitra fa Jesosy mahalala an'iny rehefa tonga fiverenan Jesosy any amin'irao lanitra de miara-tsangana amin'izay iny tenan Jesosy iny de eo anao vao mahita hoe reto sy reto sy reto samy an Jesosy daholo a manangana tena iray a iny le fofombadin' Jesosy mazava ve? Ia mazava mazava tsara? Ia fanontaniana hafa eo amin'ny ohabolana 26 4-5 dia misy toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza mamaly ny adala araka ny adalany fandreo mba adala taka azy koa ianao dia eo ambany indray ilay izy ohatry ny hoe toeriny hoe lasa hoe valio indray ny adala araka ny adalany fandreo dia manao azy ho endry izy aza mamaly ny adala ozy izy araka ny fahadalany fandreo mba adala taka azy koa ianao valio ny adala araka ny hadalany fandreo dia manao azy ho endry izy mifanohatra fa mifameno aza mamaly ny adala araka ny hadalany fandreo mba adala taka azy koa ianao aonao izy ny tompo aloha ny tenenanao ny hafa ozy aloha de jereo ny andro eo amin'ny masonao zay ianao vao miteny azy ny azy ary sombikazo ny anao nefa andry indray za mipotra le tena le mitana an'le trano ny anankiray nefa pay ohatrany hoe milolo kely teo amasony ny anao ary mbola le vatakazo be mbola tsy afaka eo aminao maika be anao hiteny an'le milolo kely eo am'le olona anankiray aza valiana aloha ny adala sao de anao adala oatra anazy keo mba mieritreritra aloha zany fa tsy makiteny olona foana fa za mba ahoana za mba ohatran'ny iza so za koa mba adala nefa mba miteniteny zay ny anankiray fa ny anankiray a araka ny fitarihan'ny tompo koa valy io ihany ny adala fa so de mba ho endry ihany izy zany hoe marina daholo itenin'Andriamanitra io hoe io zany arakaraka ny fitarihan'ny fanahy rehefa ahoana ny tokony hiteniny olona rehefa ahoana ny tokony tsy hiteny azy indray tenyny tompo hoe mitenyny tompo hoe mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana miteny koa nefa ny tompo a hoe azo omena ny kisoa ny vatosoanareo zany hoe misy fotoana zany a eo miaraka aman'olona eo anao a mety ozy ny tompo azo omena ny kisoa ny vatosoa zany hoe aza mitory aza mizara aza alefa fa ho itsahan-tsy ho rara iny fotsiny nefa ianao indray mandray ten'Andriamanitra indray ary amin'ny timoty hoe toriona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana inona zany no atao ny fandehana io dia zao tarihan'ny fanamasy tamin'izay rehetrarehetra atao tarihan'ny fanamasy tamin'izay rehetrarehetra atao hoe amaly ve za eto hiteny ve za eto ananatra an'le olona ve za eto sa tsy mananatra an'le olona ve za eto tsika zany tsy afaka metraka lalàna be hoe rehefa inona ny tokony hiteny rehefa inona ny tokony ananatra fa arakaraka ny fitarihan'ny fanahy arakaraka ny fitarihan'ny fanahy hoe zay mantsy le olona tarihan'ny fanahy misy fotoana tokony hiteny misy fotoana tokony tsy hiteny Davida rehefa andeha hanafika dia nantany an'Andriamanitra izy ahoana ho tafiako ve reo vao fahavalo reo de ozy ny tompo hoe aza mbola mandeha aloha ianao fa raha efa eninao izy ao ambonao misy figodogodiny ohatran'ny figodogodotokotra de am'izay ianao vao mandeha zany hoe misy foana le fotoana an'Andriamanitra de ny tena tsara tsy ho difany fotoana an'Andriamanitra iny tsy ho lasa aloha tsy ho lasa tara ahoana ny afantaranao zay le fanamasinao anatinao io fa raha olombelona jerenao so anontanianao mety tsy hanana ny hevitr'Andriamanitra iny mety hanoro hevitra diso iny fa le fanamasinao anatinao mihitsy no bitsika aminao hoe eto anao miteny eto anao tsy miteny eto anao zao ny ataonao eto anao zao ny ataonao zany hoe zay zany le izy hoe
ny adala moa izany atao hoe adala ny adala manao anakapo hoe tsy misy andriamanitra zay ny adala dia zay maniratsiran'andriamanitra ny adala zany de fo ny adala koa raha tena adala koa tsy hitanao zay anaovana azy tsy valiana entina araka ny fitarihan'ny fanahy zany zay ny amezana azy entina araka ny fitarihan'ny fanahy rehefa ahoana ny tokony hiteny defa eto hoe tokony hiteny defa eto hoe tsy tokony hiteny arakaraka le tarihan'ny fanahinao zany mazava ve fanontaniana manaraka ao amin'ny Hébreu toko faha-efatra andininy faha-sivy misy an'le resaka momba mikasika ny sabata satria moa zany misy raitapo ihany hoe mbola le mitandrina sabata dia nampiseho an'io verset io dia io zany ohatry somary mamperitreritra kely manomboka eo amin'ny andininy fahavalo faha-sivy Hébreu toko faha-efatra andininy fahavalo sivy folo raika ambin'ny folo angambany Hébreu toko faha-efatra andininy fahavalo sivy fafolo fa raika ambin'ny folo raha Josoa no nanome azy fitsaharana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorian'izany koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra fa zay niditra tao amin'ny fitsaharany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy ka aoka sika azo hiditra amin'izany fitsaharana izany fa andrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa dia inona le fanontaniana le hoe fitandremana ny andro sabata le hoe sabotsy lahady le sabata zany egal sabotsy ozy izy dia fa tsy lahady fitandremana an'le sabotsy mihitsy zany fitandremana an'le sabotsy egal sabata sy ny maro samy hafa averitsika le teny fa raha Josoa no nanome azy fitsaharana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorian'izany koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy koa aoka sika azoto hiditra amin'izany fitsaharana zany fa andrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka azy koa io resaka sabata io dia ao lavabe ny resaka raha io no azavaina be ary mila fotoana be mihitsy io raha sitrapon'ny tompo raha ohatra ka ilaina ny tena nazavana zay sy anaovana zay en détail dia isy fampianarana mipetraka momba an'izay fa ny fiainy fotsiny dia zao Andriamanitra ve rehefa nitsahatra tamin'ny andro fahafito dia mbola niasa indray izy avy eo mbola verina niasa indray izy avy eo tsy niasa tsony izy fa nitsahatra foana nitsahatra foana izy zany Andriamanitra koa nefa raha lazaina hoe mitsahatra le mitsahatra tsy hoe reraka izy dia nijanona fa ao amin'ny Isaia anao dia mahita hoe Andriamanitra tsy mety reraka Andriamanitra tsy mety reraka tsy fantatrao ozy izy fa Andriamanitra mandrakizay izy Andriamanitra tsy mety reraka zay kely hery dia omeny hery be dia ny sabata zany marina fa taloha dia nisy an'izay mihitsy hoe manaja andro anankiray dia tsy mahazo manao ninninna misy an'izay mihitsy atao anaty baiboly tsy mahazo manao ninninna tsy mahazo mandeha 1 kilometatra akory ary tsy mahazo mihetsiketsika eo zany hoe raha ny tena izy raha hanaja ny sabata tokony tsy mandeha mivavaka akory ary zany fa samy mipetraka ao an-trano daholo raha tena hoe hoajaina araka le voasoratra ato io sabata io tsy mahazo mandeha atrafo tsy mahazo makakitay tsy mahazo manao ninninna fa tonga dia mipetraka fotsiny fa zay rehetrarehetra zay tandindony amin' Jesosy zavatra voasoratra atao anatin'ny testamenta taloha reo lalàna rehetrarehetra sy reo fety rehetrarehetra sy zavatra misy rehetrarehetra sy reo dia tandindony amin' Jesosy reo tandindony reo fa rehefa tonga amin'izay Jesosy dia ao amin' Jesosy le fahataterahana Jesosy dia niteny hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mahavesatretana fa izao no anome anareo fitsaharana Jesosy mihitsy le fitsaharana zany rehefa tena jerena dia le fitsaharana tsy andro le fitsaharana tsy toerana le fitsaharana dia olona Andriamanitra dia Jesosy Kristy zany rehefa miditra ao amin' Jesosy ianao dia mitsahatra tsisy hoe rehefa sabotsy vao mitsahatra
ampanahy zany tiako teneny fa le hoe le fitsaharana ao amin'ny tompo zany a dia ao amin'i Jesosy miazakazaka ny olona manao zaozao rehetrarehetra zao ny olona tsy miadana ny olona tsisy fiadanana ny olona tsisy fitsaharana ny olona satria misy tebotebo misy fananiana misy tao dia le sabata tsy iza fa Jesosy zay ny tena fehany zany hoe le sabata dia tsy iza fa Jesosy. Paoly dia miteny mihitsy any amin'ny tenin'Andriamanitra any hoe matahotra fa sao dia sasatra fotsiny taminareo andro sy volana ny tandremanareo aza velisy tsara anareo izy ny amin'ny fihinanana ny amin'ny fisotroana ny amin'ny andro ny amin'ny sabata ny amin'ny voaloham-bolana aloko ny zavatra ho avy reny fa ny tena izy dia ao amin'i Jesosy. Zany hoe rehefa ao amin'i Jesosy dia ao ny fahatanterahany zavatra rehetra. Jesosy Kristy nanatanteraka ny lalàna zay na tonga anazy ny teny teo amin'ny hazofijaliana hoe vita tsy ozy izy hoe sao dia verinareo fa tonga handravany lalàna fa tonga hanatanteraka dia ozy hoe lazaiko anareo fa tsy misy ozy izy na iota ray litera ray hiala amin'ny tenin'Andriamanitra io dia rehefa maty eo amin'ny hazofijaliana Jesosy dia niteny hoe vita tanteraka zany hoe zay nitaki ny lalàna rehetra zay tsy efa ny olombelona dia nitanterahan' Jesosy dia nitanterahan' Jesosy dia ao amin'i Jesosy le fitsaharana ao amin'i Jesosy le fitsaharana Jesosy zany le fitsaharana fa tsy andro tsy toerana tsy fotoana fa Jesosy mihitsy le fitsaharana ka rehefa alatsinainy ianao dia mitsahatra rehefa talata ianao dia mitsahatra alatsinainy ka hatramin'ny alatsinainy ianao na miasa na mianatra manino ao anatin'le fitsaharana ao amin'i Jesosy. Dia izay le voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona 4 hoe Andriamanitra ange raha hitady olona hivavaka zao dia hitady olona hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana fa tsy hoe tsy maintsy atao amin'ity tendrombohitra ity ihany no mivavaka. Dia hozy Jesosy hoe tsy zany intsony fa ny tadiavin'Andriamanitra zao dia ny tsirairay avy hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana fa Andriamanitra mitady tahaka an'izany ary ny olona tahaka an'izany ny tadiavin'Andriamanitra zany hoe le itsika mihitsy le trano fanahy tsisy koa ary andeha hivavaka andeha ho any am-piangonana andeha ho any amin'ny tranon'Andriamanitra fa za le tranon'Andriamanitra za le fiangonana zany hoe fa misy réforme mihitsy zany a mila entina amin'le fivavahana amin'izao fotoana fa le fitsaharana dia tsy iza fa Jesosy ao amintsika no mitsahatra. Nanafotoana olona be nge Jesosy teto tany satria Jesosy any miandro sabata manao asa Jesosy ary amin'ny andro sabata manao asa zay ary namonoana an' Jesosy mihitsy satria zay zavatra nyjeren'ny mpahay lalàna sy fariseo sy mpanorad-dalàna rehetra tany aloha tany ohatra ny hafa nanaovan'i Jesosy azy. Jesosy manasitrana olona amin'ny sabata tezitra ny fariseo sy sisa hoe amin'ny andro hafa manaova fanasitrana fa tsy amin'ny andro sabata ohatra zao dia ozy Jesosy hoe petsara velatsinareo raha misy ve ozy izy borikinareo na ondronareo latsaka ao anaty lavaka amin'ny andro sabata tsy andeha hakaniny ve nareo hampiakatra azy. Zany hoe tanterahan' Jesosy le tena hoe sabata dia ao aminy. Halleloja. Jesosy zany le fitsaharana Jesosy le fitsaharana ho atsika zao hanome anareo fitsaharana mankanesa aty amiko ao amin' Jesosy fa tsy atsy fiangonana zao na fikambanana zao na trano zao na zao fa voageja mavesatra ny le zay mahatonga ny Petera sy ry Jakoba ny teny hoe lalàna tsy zakan'ny olona io mbola apetrakareo ataon'ny olona indray tsika ary tsy nazaka ny razantsika ary tsy nazaka azy fa Andriamanitra nitondra fitsaharana ao amin'i Jesosy zany hoe mitsahatra ao amin'i Jesosy tsika zay zany le izy raha fihezana fa be da be ny tenin'Andriamanitra afaka raisina afaka voaboasana afaka entina amaliana an'izay rehetrarehetra zay fa ny fitsaharana dia Jesosy Kristy ao amin'io Hebreo io ary izy dia milaza mihitsy hoe mbola nametra andro iray izy dia ny hoe anio dia honozy izy na anio raha ian'ny feony ianareo dia aza manamafy fofonareo le teneniny hoe nametra andro ray indray izy na me andro ray izy dia hoe anio le fitsaharana zany le sabata dia izy aiza rovina anio aujourd'hui tonga anay ny rapitso a anio tonga anay ny raha afaka pitso a anio aujourd'hui zay foana ozy izy namehatra andro ray izy dia hoe anio raha mihain'ny feonareo aza manamafy fofonareo zany hoe le fitsaharana zany dia fiainanao isan'andro san'andro rehefa ao aminao Jesosy rehefa ao aminao Jesosy fa tsy andro sy volana sy resaka lalàna zay ankatoava isan'andro a dia mitsahatra ao amin'i Jesosy fotoana fotsiny ngeny tsisy fa raha ohatra mivavaka sabotsy dia mivavaka toerana fivoriana raha misy ny alarobia dia mivavaka amin'ny toerana fivoriana raha sitrapony tompoko fa izana tsy makaiza raha mitsahatra ao amin'i Jesosy ao amin'le fiadanana ao amin'le fitsaharana mazava ve fa mety misy verset mbola mila raisina be da be a dia raisitsika zany amin'ny fotoana mamety azy fa zay le izy hoe apetraka amintsika fotsiny zay hoe io a raha vao mbola metraka amin'ny lalàna tahaka ny Galatiana
dia ozy paoly hoe voaozony nareo raha mbola hijanona ambany lalàna. Ny olona ambany lalàna olona voaozony. Ny olona ambany lalàna olona tsy mahavita manao sitrapon'Andriamanitra, fa ny olona afaka amin'ny lalàna ao ambany fahasoavana no manao sitrapon'Andriamanitra. Fa misy koa mantsy manao hoe nanavitra teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba ahafahako indray manao ny lalàna le 320 fitaka be indray iny fampianarana iny. Hoe nanavotany Jesosy ianao teo amin'ny hazo fijaliana ke afahanao amin'izay mandofa folo karena, afahanao amin'izay mitandrina le andro sabotsy satria efa voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izy dia afaka manatanteraka an'izay amin'izay ianao. Efa nitanterahan Jesosy ny an'i Jesosy zato isan-jato anao. Ny fiainanao isan'andro dia fitsaharanao amin'i Jesosy fa tsy resaka andro sy toerana alejo. Mazava ve? Ray farany. Saotra tompoko. Ny fanontaniako izany dia ny hoe mikasika ny resaka fianarana finoana, ny fianarana ny tenin'Andriamanitra indrindrandrindra. Misy ny resahana tato resaka hoe théologie, le hoe école na institut de théologie ireny zany. Dia hoe ahoana hoe ny fanamasina no tena mitarika. Dia nefa za ohatrany hoe tena tsy ilaina ve le fianarana hoe ohatra izany sa dia hoe miandry an'le fitarihana fotsiny sa tokony hisy tarika, tokony hisy ampianatra ohatra izany. Izany tena fanontaniana. Ny fanontaniana zany dia hoe ilaina ve ilay mianatra le tenin'Andriamanitra? Zay? Ilaina dia ilaina mianatra tenin'Andriamanitra. Ilaina ve miditra manao faculté de théologie? Zay zany fanontaniana mipetraka zao. Fanontaniana mipetraka aloha zany voalohany, ilaina ve mianatra tenin'Andriamanitra? Mazava ho azy tonga dia ilaina mianatra tenin'Andriamanitra. Faharoa, ahoana ny fomba ianarana tenin'Andriamanitra? Aiza ny mianatra tenin'Andriamanitra? Zay ilay izy. Be da be ny fampianarana amin'izao fotoana. Ary be da be ny toerana fampianarana amin'izao fotoana. Misy ny faculté de théologie, misy ny école théologique, misy mandefa annonce mihitsy hoe fampianarana izay hianatra ho pastera sy ny sisa sy ny sisa. Samy mampianatra daholo ireny. Ny famarinana dia izao. Ataony ahoana ozy izy ny mahay raha tsisy mpampianatra ao amin'ny Romanina. Ary rehefa nandeha koa i Filipo sotra dia nanontany izy tamin'ny misy fitarihan'ny fanahy nanontany izy tamin'ilay tandapa hoe azonao ve zavatra teny lazaina aminao io? Ataoko ahoana izy mahazo an'io raha tsy misy mpampianatra? Zany hoe ilaina le mianatra ary ilaina le misy mpampianatra. Ny zava-doza nefa dia izao, be da be mampianam-painam-poana, be da be no miteniteny foana, be da be no mitondra any amin'ny lalana tsy izy. Eo zany le tena atahorana hoe iza no izy, aiza no ale, inona no atao. Dia ozy Jesosy Kristy hoe tsy hamelanareo irery aho, fa mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy handeha dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra, tsy ho avy aminareo ny fanahy masina. Fa rehefa tonga ny mpananatra dia izy no hitarika anareo, izy no hampianatra anareo, izy no ampatsiahanareo izay rehetrarehetra nolazaiko taminareo. Ny ilaina zany dia ny fanahy masina voalohany indrindra. Tsy te mihitsy hoe tsy ilaina ny olona mampianatra, tsy ilaina ny toeram-pampianarana, tsy ilaina zao fa zao araka ny tenin'Andriamanitra ve le ampianarana. Ny ahafantarana an'izay nefa dia ato amin'ilay fanahy masina manazava anao. Ary zay mahatonga ny Jaona miteny hoe ianareo dia tsy mila mpampianatra. Aiza misy an'izay? Jereo kely anie zay zafady. Jaona voalohany dia miteny izy hoe ianareo dia tsy mila mpampianatra, tsy mila mpampianatra fa marina be mihitsy io teny lazainy Jaona io. Fa ianareo Jaona voalohany toko faharoa. Jaona voalohany toko faharoa andiny ny faharoapolo. Sotratsika. Jaona voalohany toko faharoa andiny ny faharoapolo. Fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Ary ny aminareo
dia ilay ositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila hampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ho aminy anareo araka ny nampianarany anareo. Io zao mazava tsara mihitsy hoe ny ositra avy aminy. Iza ny manomely ositra? Ny avy any Afrique du Sud ve? Ny avy any Nigeria ve? Le mitondra menaka manitra avy any Israely ve? Sanatria dia sanatria. Sanatria dia sanatria. Aza mba mandraindray an'izany raha misy mitondra anao an'izany so hoe ndao fa isy fanosorana menaka ary amin'izao. Tsy mahita ohatran'izany tsika tato hoe nosorana menaka dia nandray fanamasina. Tsisy an'izany ato. Fitaka zany zay zao dia efa fitaka anankiray. Tsisy an'izany ato. Tsy hainao hoe na menaka inona mahatonga anao ho andevo, mahatonga anao voaozona, mahatonga anao ho jamba, mahatonga anao andahan Jesosy. Zandra tsy ara-baiboly mihitsy. Nefa mpampianatra, olona mizara tenin'Andriamanitra. Dia hitondra hoe menaka masina, menaka mitondra tavoahangy akanao kely anjaranao. Tsy zany io tompoko. Fa ny fanamasina tsy hita, tsy raisina anaty tavoahangy, tsy raisina anaty carton, fa fanamasina mitoetra ao anatinao, fanamasina ao anatinao, fanamasina manazava anao sy mitarika anao. Io no mampianatra anao ny zavatra rehetra. Fa ny dikan'izay tsy hoe tsy ilaina akory ny io mamaky boky ohatra. Tsy ilaina akory ny ohatra hoe mihaino tenin'Andriamanitra ataon'ny zay mpanompon'Andriamanitra. Tsy ilaina akory ny jery vidéo. Fa izao rehefa ao anatinao fanamasina dia iny no miteny aminao hoe izy io na tsy izy io. Izy io na tsy izy io, izy io na tsy izy io. Zany hoe tsika mianatra eto zao mizaha reto dia angatahana mihitsy ianao iaino fanamasina dia fanamasina namarina anatinao hoe izay voambara rehetra eto ve avy amin'ny tompo sa tsy avy amin'ny tompo. Izy ve sa tsy izy. Alohan'ny nisy ny olombelona ampianatra zany. Alohan'ny nisy toerana andehanana hianatra zany mila ao anatinao aloha ny fanamasina. Fa raha tsy ao anatinao ny fanamasina, raha tsy mameno anao fanamasina dia voafitaka ianao, ho very ianao, ho voambaky ianao. Zay le izy. Faharoa anarak'izay, io fianarana tenin'Andriamanitra io tsy ohatry mianatra any amin'ny université sy mianatra eny amin'ny any ampianarana. Fa io révélation. Zay le fanambarana. Fanambarana avy amin'Andriamanitra, fanambarana avy amin'ny fanahy. Misy ny antsoina hoe Nicodémos ao anaty baiboly ao. Zany ngamba raha jerena amin'izao fotoana dia zany ny atao hoe tsy haiko bac plus 7 en théologie na bac plus 10. Fa tsy lalana zany hoe fahaterahany indray zany. Zany hoe tsy nalala mihitsy hoe le famonjena le hoe ahoana ny idirana ao fanjakany lanitra. Be da be ny olona diplômé en théologie. Be da be ny olona diplômé amin'ity hoe fianarana baiboly ity. Fa mbola tsy afaka sikara. Mbola mifoka sikara, mbola mijangajanga, mbola mamono vady, mbola tia vola, mbola mangalatra. Satria nahoana tsy ianarana amin'ny saina io tenin'Andriamanitra io. Tsy ianarana amin'ny resaka théologie sy resaka hoe fahalalana hoe manana bac plus zao amin'ny resaka kristologie. Tsy zany io. Satria ny fahamohan-kevitry ny soratra masina ozy izy dia tsy efa fisainan'olona fa fanomezana avy amin'ny fanamasina. Zany hoe misy an'izay révélation zay mihitsy milatsaka ao anatinao. Fanamasina manala ny kirana ao aminao, halalanao ny tenin'Andriamanitra. Paul zany ange lazay mihitsy hoe raha za mifampilahatra amin'ny fariseo tsisy oatra anahy fa zany ambony indrindra. Zay lazay ny Paoly. Sa ozy izy nianatra teo ampahasoka ny Gamaliela. Izahako taranaky ny Benjaminita, za ny forana tamin'ny andro fahavalo, izaho fariseo ary zany tena mahay indrindra amin'ireo rehetra zao. Fa ozy Paoly hoe zany rehetrarehetra zany nefa ozy izy dia ataoko zéro. Taimboraka zany tsisy ilako an'izany ozy. Tsisy ilako an'izany ozy. Satria tsy mitondra azo amin'i Jesosy mihitsy zany. Namono an'le olona arany nataony, namono an'ry nanenjika an'ry Petera sy ny tariny reny nataon'ny Paoly e. Fa rehefa tonga teo amin'ny lalany Damaskosy natarapoka Jesosy. Dia hoy Jesosy hoe nahoana ianao manenjika. Manenjika an'le fiangonana. Zany hoe ianao enjehany io raha manana an' Jesosy ianao. Dia matahotra ianao fa Jesosy ny enjehany fa tsy ianao. Satria rehefa nitarapoka teo i Saoly dia hoy Andriamanitra hoy Jesosy hoe maninona ianao manenjika. Tsy niteny hoe maninona ianao manenjika an'ry Petera sy ny tariny sy ny sisa fa maninona ianao manenjika. Zany hoe le fanenjehana mahazo anao, le latsa mahazo anao, le ozana mahazo anao any amin'i Jesosy iny fa tsy any aminao. Parenthèse kely zay.
teo zay vao maizina tanteraka ny tany aman-danitra tamin'ny paoly tsy ny ilainy mihitsy nianatra ny resaka lalàna tsy ilainy mihitsy nianatra fariseo sy sadseosisisisisy ozy hoe ataoko taimboraka reny ataoko taimboraka reny ataoko fatiantoko reny noho ny fioarany fahatsarany fahalalàn' jesosy zany hoe rehefa tonga tao am'izay le fanamasa natao batisa izy rehefa vita batisa izy tompo am'izay ny nanazava azy ny atsasaky ny epistily mahery ny epistily ray manontolo presque de paoly nanoratra azy nafahampaoly nanoratra an'io tsy hoe nanao teolojia izy na hoe niditra se tely izy na niditra se faly izy fa nafahananao an'io de izy nadaraboka jesosy de rehefa nadaraboka jesosy izy nahazo an'le révélation tsy voaray any tamin'olombelona zany ozy i paoly ara tsy niaraka tamry i paoly tsy nahitan'zany hoe mofo dimy sy azan-drandro ny tombo zany paoly tsy nahitan'zany hoe ranomasina ny tolony zany fa paoly nalain'andriamanitra manokana spesialina mihitsy nampafantary ny famarinana petera aveo de nyteny mihitsy hoe be da be ny fampianarana lazain'ny paoly zay aviliny kely saina nefa zavatra lazain'ny paoly tena ao amin'ny famarinana dikan'izay zany a le fanahy masina mihitsy ny zava-dehibe le fanahy masina mihitsy ny tena zava-dehibe miainao anatinao mitoetra ao anatinao amen de io no mampianatra anao aveo mitarika anao a izanao le inona no ianarana inona zao raha ny tena izy nge rehefa mianatra ao tompo zany raha tsisy karatra zany hoe inona ndray vakina androany de inona ndray ny rapitso hoe fanahy masina mety miteny aminao tsy io karatra io vakinao afandray vakinao androany afandray ny rapitso satria anao miaraka amin'ny fanahy masina isan'andro de ny fanahy masina mampianatra anao fa tsy ampianarin'olombelo fa rehefa aveo rehefa misy olona ndray hoeton'ny tompo mampianatra mizara de ny fanahy masina mibisika aminao hoe izy zany tsy izy zany izy zany na tsy izy zany farany jesosy rehefa tetao tany a jesosy tonga de antisystème jesosy tsy tany amin'ny sinagoga hoe tena nandray olona tany any izy fa aveo izy androasina ry tsy zakany olona fampianarana tsy zakany olona le famarina jesosy tsy niaraka tamin'ny fariseo sy ry sadiseo sy ny mpanorad-dalàna sy ny sisa fa jesosy apara mihitsy de niraisy ny 12 de niraisy ny 70 de niraisy ny 20 nisy niraisy ny tokana zany fa tsy niaraka tany amin'ireny mpahay lalàna fariseo sadiseo mpanorad-dalàna reny satria reo nge firy taona ny teo hoe tsy nisy famonjena azon'ny olona tsisy fiainana azon'ny olona de tonga jesosy no mitondra fiainana aveo ary hafa mihitsy ny fampianarana nentin' jesosy zany hoe mila fatatsika hoe inona le famarinana araka ny tenin'andriamanitra tsy hoe théologien de manana ny famonjena tsy hoe manana diplôma ambony be grady amin'ny théologie de manana ny famonjena manana ny jesosy tsy zany io ry petera de voalaza fa olona tsy nianatra taratasy amin'ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly izy a de izy hoe ce sont des gens idiots zany hoe olona tsy izy tsy mahay tsy manam-pahalalana tsy mahavita ninonino reny nefa nampiasain'i jesosy satria jesosy tsy tia olona mireare jesosy tsy tia olona mieboebo jesosy tsy tia olona mizaozao fa ny adala am'izao tontolo zao mihitsy ozy ny tenen'ny paoly ny fidian'andriamanitra hampamenatra ny endry ny ivarazana ny atao hoe tsinitsinina ny fidian'andriamanitra de any amin'iny nefa ny hery any amin'iny ny fanahy any amin'iny ny fahefan'andriamanitra ny olona fidian'andriamanitra rehetrarehetra zao raha mamaky baiboly ianao de olona extra ny rafidrafitra sy ny fombafomba daholo takan'izany ry jaona mpanao batisa zany koa nge tsy hainao na avaiza tsy hainao inona ny fianarana ny taon zany sy ny sisa sy sisa fa ny tompony tonga de niasa taminy any anefitra izy no mitory ny olona mibebaka mazava ve zay mafia azy zay le izy tena hoe le etaetanao sambatra nona sy mangeteta ny famarina izy no vokisana le etaetatsika zany iaino ten'andriamanitra iainatra ao am' jesosy io fanamaso io mitary eny an-dalana any an-trano sisa de misy bitsika nyfanao hoentin'andriamanitra ianao mamaky ten'andriamanitra amin'ny alina ianao matory a misy ten'andriamanitra tonga ho azy eo aminao misy hevitra ataon'ny tompo tena manindry be ao anatinao jerenao araka ny baiboly araka ny baiboly izy zany hoe ampianaran'ny tompo ny tsirairay araka ny fitarihan'ny fanahy fa be da be zao mifitaka be da be ny santoka be da be tsy araka ny tenin'andriamanitra de mila miaino ny fanahytsika amen zay ary aloha zay amin'ny manaraka indray toizatsika indray ny fanontaniana reny mbola afaka velabelarina daoly a fa tia nanomezana antsika fotsiny inona ny tena hevitry ny ten'andriamanitra atao anatin'izay